La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavo. Nanatotosa fanaovatso-ny famatsiana mitetina 5.70 tapitrisa dolara entina hampandrosoana ny indostria i Madagasikara nandritra ny andiany fa 20 fivoriam-bean'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny indostria totsaina any Abu Dhabi. Namafisan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fa tsy maintsy miainga amin'ny indostria ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny tombo 10 miliara dolara ny vola ampiasain'ny Banque africaine du développement araka ny voatra nandritra ny assemblée extraordinaire des actionnaires du groupe nitotsaina tany Abidjan, Côte d'Ivoire ny herinandro lasa teo. Hatramin'ny izay samby vao nisy fampitomboana vola toy izao. Tsy mitsamy tombo ny fatra ahitana point de feu eto Madagasikara tato anatin'ny 3 volana izay. Raha ny fanazavana, isan'ny olana lehibe tsy ahafahana mifehy izany ny fanabeazana ny olom-pirenena. Toeram-pitsaboana vaovao indray no natolotra ho an'ny vahoaka ny Akadinandriana androany. Toeram-pitsaboana izay mamaly ny filan'ny ireo mponina any an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, niona tamin'ny filoha sinoa Xi Jinping ny filoha Frantsay Emmanuel Macron androany. Fampitomboana ny fifanaovatso ny fiara-miasa ara-baritra no andrasana amin'izany. Ny adetenindreo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasana ho ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao nanatotosa fanaovatsy ny famatsiana izay mitetina 5.70 tapitrisa dolara entina hampandrosoana ny indostria i Madagasikara nandritra ny andiany fa 20 ny fivoriam-bean'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny indostria izay totsaina any Abu Dhabi. Namafisan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fa tsy maintsy miainga amin'ny indostria ny fampandrosoana ny Madagasikara. Miantarandriana eo. Nandritra ny andiany fa 20 ny fivoriam-bean'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny indostria ONUDI totsaina ao Abu Dhabi no nanaovan'i Madagasikara ny fanaovantsony famatsiana mitentina 5.70 tapitrisa dolara. Voalohany ary sambany eo amin'ny tantara no nahazo famatsiam-bola avy amin'ity sampan-draharaha ao anatin'ny firenena mikambana ity Madagasikara. Entina matsiana tetikasa maro io fifanarahana io. Namafisana nandritra izany ihany koa fa mifototra amin'ny fampandrosoana ny indostria ny fampandrosoana Madagasikara. Fanamby ny ampitombo hatramin'ny 520 isan-jato ny anjaran'ny indostria ao amin'ny arikarena FAOB hatramin'ny taona 2022. Dans le cadre de cette 18e conférence générale, mandritra ty fiaonana andiany fa 20 ny fivoriam-bean'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny indostria ity. Anasony ny programa anasan'ny firenena voalohany miaraka amin'ny ONUDI ny Madagasikara. Manamarika ny fanohanana lehibe izany manoloana ny fanenjehan'ny Madagasikara ny fampandrosoana. Mifandray tanteraka amin'ny politika ankapobeny fanjakana, ny programme pays na ny fandarana sy ny firenena ity izay mifandray tamin'ny velirano nataoko tamin'ny vahoaka malagasy. Isan'ireo stratégie fampandrosoana napetraka ny industrialisation na ny fampivoarana sehatry ny industrie. Ahafahany Madagasikara manatratra ny tanjona amin'ny fampandrosoana io. L'émergence. Nanomboka omaly 3 novambra hatramin'ny 7 ny volana novambra izao no tontsaina ny andiany fa 20 ny fivoriam-bean'ny ONUDI ity. Fivoriam-bean'ny firenena mikambana amin'ny fampiroboroboana ara-industrialy. Ny filoha Andry Rajoelina no vahiny manakajy anasaina manokana nandritra ny fivoriana ary nanana anjara fitenenana manokana omaly. Nisy ihany koa taorian'izay ny fihaonana tamin'ireo olo-manakajy maro, anisan'izany filohan'i Niger, ny praiminisitra lefitry ny Émirats Arabes Unis ary ny ministry ny indostria sy ny angovo ny Émirats Arabes Unis.
Nitrangana tortanety teny Akatso nandritra ny fitakiana nataon'ireo mpampianatra mivondrana ao anivon'ny SSS Antananarivo tamin'ity androany ity raha ny fanazavana. Ireo mpianatra nanao fitakiana mitaky ny vatsim-pianarana sy anohizana ny fampianarana no nandoro-kodiarana ka nihitatra ny afo. Fanandena. Raha tora-bato matetika no hita rehefa misy ny fitokonana eny amin'ny anjerimanontolo. Androany hafa indray ny zavantranga. Nirehitra ny tanety teny Akatso ny atoandro teo. Antony tsy faly ireo mpianatra amin'ny fitokonana ataon'ny SSS na ny sendikany ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo ka nandoro-kodiarana teo amin'ny arabe. Tamin'izany no nihitatra ny afo. Teo ihany koa ireo mpanararoatra. Ny teo anivon'ny SSS no nanomboka ny fitakiana ny maraina. Rehefa nahita izany ny sasany tamin'ireo mpianatra naneho ny tsy fahafaliany. Nisy ny OPF tamin'ireo mpianatra ka mety nanaonao fahatanitany ny SSS Sampanantananarivo dia manameloka tanteraka amin'ny herinay manontolo ny fioaram-pefy na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina na iza nanao azy ary na iza no iaran'izany. Raha tahiny moa ka misy ny fiainoana ataon'ny mpitondra fanjakana ka misy ny vahaolana sy ny porofony zany azo tsapahin-tanana dia miverina avy hatrany mandray fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny fivoriam-be dia miverina manoya ny asa fampianarana sy ny fikarohana. Zon'ireo syndika no manao fitokonana hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Na eo azy zany tokony ajaina ny lalàna. Ka izahay dia manao antsoavo zany amin'ireo syndika izay misy eto anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika fa misokatra foana ny varavarana ny ministera amin'ny fifampidiniana amin'ny fifanankalozan-kevitra raha misy ny zavatra takiny syndika ary ny syndika izay mahakasika ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika moa dia fantatsika fa ny SSS hatramin'izao aloha zahay dia tsy mbola naharay ny hoe fitakiana na antsoratra zany na ambava avy amin'ny SSS amin'izay zavatra takiny ka mety hanaovana n'izany fitokonana zany. Hatreto nanambarany teo anivon'ny SSS Sampana Antananarivo fa hanohy hatrany ny fitakiana izy ireo ho an'ny andro ny rahampitso ary hitohy hatrany izany mandra-pisiny ny vahaolana. Ankoatra izay, anomboka ny volana Martsa 2024 ny fidirana amin'ny fomba ofisialy ho an'ireo université-mpanjakana rehetra manerana ny nosy. Ny tombo 12 miliara dolara ny vola ampiasain'ny Banque africaine de développement araka ny voatra nandritra ny assemblée extraordinaire des actionnaires du groupe izay nitotsaina tany Abidjan, Côte d'Ivoire ny herinandro teo sambany tamin'ny fisian'izy ireo no nisy fampitomboana vola toy izao. Miamitarandrianavo. Ny tombo avy roa ny vola ampiasain'ny BAD na ny Banque africaine de développement amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fivorian'ireo mpampiasa vola totsaina tany Côte d'Ivoire ny herinandro teo, tapaka fa mitombo 10 miliara dolara io vola miasa na kapitala io. Izany hoe raha toka 3.7 miliara dolara teo aloha, tafiakatra ho 400 miliara dolara ankehitriny. Sambany hatramin'ny forona ny taona 427 izao fitombon'izao. Ary entina namafisana ny fampiarana ny stratejia fampandrosoana High 5. Hatreto aloha raha izay efa taona faran'izay, nambarany teo anivon'ny BAD fa tsara ny vokatra. Teo ohatra ny famatsiana olona mahery ny 70 tapitrisa teknôlôjia momba ny fambolena sy ny fanjarian-tsakafo. Vahoaka mahery ny 5 tapitrisa ihany koa ny sitraka tolotra teo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana. Raika amin'ny 3 tapitrisa ny sitraka rano fisotro madio. Teboka maro ankilany ny tanjona napetraka sy entina ampiasana io vola io ato anatin'ny taona maro. Isany vokatra andrasana amin'izany ohatra ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena ho an'ny tantsaha mahery ny 470 tapitrisa isa. 50 tapitrisa kosa ireo vinavinaina ahazo tosika eo amin'ny sehatry ny fananganana orinasa sy ny fandraharana. 20 tapitrisa no ahazo tombony amin'ny sehatry ny fifamoivoizana. 20 tapitrisa ahazo rano fisotro madio sy ny maro hafa. Tsy ahivina, isan'ny mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoan'i Madagasikara ny BAD amin'ny alalan'ny famatsiam-bola maro entina natotosana tetikasa toy ny barazy, lalana sy ny maro hafa.
Tanora 2020 no nifatenan'ny UNESCO ho masivon'ny fanabeazana olo-pirenena eto Madagasikara. Aorian'ny fampifanana izay atao anampy sy andray anjara amin'ny fanatsarana ny fanabeazana olo-pirenena isaky ny faritra izy ireo. Yves Richard. Manoloana ny fitotonga ny fanabeazana olo-pirenena eto Madagasikara, iara entana amin'ny fananganana sehatra ifanakalozana mikasika ny fanabeazana olo-pirenena vanina ny UNESCO. Tanora 2020 manerana amin'ny Madagasikara araka izany no notendrena ho masovoa ny fanabeazana maha olo-pirenena eto Madagasikara. Izy ireo dia samy tsongana tany amin'ny faritra dia mandray izay manandrify anazy izay ara-pahamehana tahaka ny hoe misy zao ny projet Sandoatra izay mikasika ny fiarovana ny zavaboary eny an-dranomasina dia misy région tena concerné amin'izay. Misy indray ireo nahitana hoe tena efa lasa misy ny fitsaram-bahoaka sy ny dia arakarak'izay nanaovany an'ireo projet ireo. Izy ity zany aloha dia mbola fampiofanana an zareo ireo dia ireo avy eo no manao indray ny montagen'ireo projet hoe izao no mila renina eto anivon'ny faritra misy anay dia miara-dalana amin'ireo ny UNESCO. Zava-dehibe amin'ny famerenana amin'ny laona ny fiarahamonina malagasy fahiny ny fanabeazana olo-pirenena. Isan'ny azo vahana amin'izany lafo ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Hoy ny masovoan'ny fanabeazana olo-pirenena avy any amin'ny faritra Melaky. Ankoatra ny fametrahana sehatra fifanankalozan-kevitra sy ny fiaraha-miasa amin'ny amanjery, isan'ny lara-pamena ho azy anatrarana ny tanjona araka izany ny fanamafisana ny dina. Ny any aminay moa mbola mipetraka foana ny resaka adina izay manana zay ny antsoina hoe dina Melaky Tsimpoly. Izy io dia efa nazo fankatoavana ary izy io karazan'ny fifampitezana ao anivon'ny fiarahamonina. Efa misy ambaratongam-pahefana ao anatiny ary miresaka ihany koa manam-pahefana ny fiangonana reny mpitondra fivavahana reny dia anisany tena mandray anjara mavitrika ihany koa ao anatiny dina io. Isan'ny andrasana anatin'ny fametrahany ity sehatra nomerika ifanakalozana mikasika ny fanabeazana olo-pirenena vaniny ity ihany koa ny fanatsarana ny fitondran-tena, ny zon'olombelona, ny fitovian-jo eo amin'ny lasin'ny vavy, ny fahasamihafana ary ny fampandrosoana lovain-jafy. Mialohan'ny anatanterahany ireo masovony andraikiny amin'izay fanabeazana olo-pirenena izay. Manaraka seminera fampiofanana momba izany eny Ambohimanamboly izy ireo amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny fifidianana ray andro mialohan'ny anombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina, namerina ny lalàna sy ny tsipidalao ifehezana ny fampelezan-kevitra ny seny tamin'ity androany ity. Yves Richard. Anomboka raha mipitso amin'ny enora maraina ary farany ny alatsinainy 5 Novambra izao, ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho tanterahana ny 7 Novambra ho avy izao. Teboka 10 raha fehezana no azo amin'ny tinana ny lalàna sy tsipidalao, handrindrana ny fampelezan-kevitra. Ny fanajana ny firaisam-pirenena sy ny toe-tsaina momba ny fihavanana malagasy. Faharoa, ny tsy fiandaniany ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilany ny sampandra-ra-panjakana rehetra. Tsy fitanilany ny sampandra-ra-panjakana momba ny serasera, ny tsy fiandaniany toeram-pivavaha. Fahadimy, ny rariny sy ny fitovian'ny vita eo amin'ny platsaka hofidiana rehetra. Ny fangaraharaha ny loharan'mpamatsim-bola ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana sy ny fampiasana ny vola natokana ho amin'izany. Ny fanajana ny fahamarinana ny tena, ny voninahitra sy ny fahamendrehan'ny platsaka hofidiana sy ny mpifidy. Ny fahavalo, ny fanajana ny fahamarinana ny fiainan'ny tena manokana sy ny zava-pantatra manokana ny platsaka hofidiana. Fahasivy, ny tsy fihantsiana amin'ny fankahalana sy ny fanavakavaha. Ary ny farany, ny fitandrona, ny filamina mbahoaka. Namafisy ny voameran'ny pirenena misana ny fifidianana manoloana io, fa tsy hitazam-potsiny amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna tsikaritra mandritra ny fampelezan-kevitra ny seny, ampitomboana ny fitoriana sy ny sazy mifandraika amin'izany, hoy ny fanazavana. Mampianatra zahay, ombieny ny amin'ny zavatra takiny ny fitsarana mba sady ho azo raisina no hitombona ny fitoriana ho apetraky ny tsirairay avy ka izy tokony sazy ho any izay mandika lalàna ary ho any seny manokana dia ho ampitomboinay ny interpellation izay ho atao, ho ampitomboinay ihany koa ny fitoriana izay ho ataon'ny seny sy ny tatitra ho alefany amin'ireo fitsarana mahefo ireo mba hahafahany izy ireo mandray ny sazy rehetra. Zay ny mahatonga ny hoe tsy natao
teto amin'ny senifoibe intsony ny fanatotosana ny fikirakirana sy ny fepetra rehetra fa natao ny fitsinjara-pahefana fanakakaizana kokoa ny mpifidy mba hahafahana mijery akaiky sy mandray ny fepetra rehetra araka izay azo atao. Isan'ny namafisina hatrany ihany koa fa ny kandida sy ny lisitry ny mpanolontsaina ary ny komity mpanohana manana taratasy mazava avy amin'ny kandidato ho anany ihany no afaka manao ny fampelezan-kevitra. Ity faran'izay aritra 20 andro ka hifarana ny alatsinainy 5 Novambra amin'ny 12 alina. Natokana ho andro fahanginana ara-pifidianana arak'izany ny talata 4 Novambra ho avy izao, mialohan'ny daty ny latsabato ny 7 ny volana Novambra. Mahakasika ny resaka doro tanety kosa indray tsy mitsaha mitombo ny faritra ahitana point de feu eto Madagasikara tato anatin'ny 3 volana izay raha ny fanazavana isan'ny olana lehibe tsy ahafahana mifehy izany ny fanabeazana ny olom-pirenena. Michel Arnarzon. Tao anatin'ny 3 volana izay nanomboka ny volana Jolay hatramin'ny volana Oktobra teo, nahitana fiakarana hatramin'ny 900 ny faritra nahitana afo teto Madagasikara. Raha nitotanisa raha toka point de feu 923 alina no hita nanomboka ny volana Jolay, tafiakatra hatramin'ny 10,903 alina sy 2 hetsy izany ny tapany volana Oktobra. Fotoanan'ny afo izao raha ny fanazavana saingy miopampana anisany. Hatreto raha ny fanazavana na eo aza ny politika apetraky ny fanjakana ny tsy fampiny ny fanabeazana ny olom-pirenena no isan'ny fototry ny olana. Izy aloha azo arenana fa mila ezaka lehibe indrindra zany amin'ny tsirairay avy satria mila fanentanana be dia be amin'ny olona ny fialana amin'ny afo zany satria raha eny ambanivohitra zao dia efa manomboka mahatsapa ihany ny fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao me mafana sy ny sisa na izany na tsy izany misy ihany koa nefa ny tena mbola tsy mahafantatra satria namaky gazety tamin'ny herinandro ohatra dia misy milaza hoe ilay dorana ny tanety dia miakatra ny setroka lasa rahona dia mety ho lasa orana. Dikan'izay zany misy ny fampianarana be dia be izay tsy maintsy tokony mbola mila atao raha hiady amin'ny afo. Anatotanisa hatrany ny faritra Menabe no tena ahitana doro tanety betsaka indrindra, nahitana doro ala 1,7 sy 707 tao anatin'ny 3 volana. Eo ihany koa ny faritra Melaka doro ala 302 ary faritra Atsimo andrefana doro ala 1,7 sy 703. Raha tsy ivona manoloana ny tsy fitsara ny doro ala sy doro tanety eto Madagasikara, efa misy ny lalàna napetraka ny amin'ny hoe fanasaziana 10 taona an-tranomaizana ho an'ireo tompona antoka amin'ny fandoroana ala. Lafim-baovao hafa kosa indray misokatra eto Madagasikara manomboka izao ny Saint-Louis juridique tanjona ny andresy lahatra ireo vahiny ampiasa vola eto Madagasikara sy hoe efa feno ny fepetra araka ny lalàna iarovana azy ireo. Azo atao ihany koa manao expertise miaraka amin'ny Saint-Louis juridique fanadina. Tafatsangana eto Madagasikara ny cabinet Saint-Louis juridique izay miara-miasa akaiky amin'ny cabinet Saint-Paul avocat any Paris. Ny fahitana ny zava-misy ankehitriny ny finiavan'ny mpitondra fanjakana amin'ny ampandrosin'ny firenena, ireo no isan'anokafana ny Saint-Louis juridique. Vous avez donc pu remarquer qu'il y a eu une volonté affichée de la part du gouvernement de faire avancer de tout développer actuellement. Il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a eu des interventions. Le MEDEF est venu, des investisseurs sont également venus au niveau sur le plan minier, sur le plan du tourisme, sur le plan de l'énergie. Donc voilà, il y a énormément de domaines qui demandent notre expertise. Donc c'est pour ça que je suis venue ici. Pour aider, voilà, encore une fois, Madagascar. Misandraka amin'ny endriny maro samihafa ny fiara-miasa azo atao miaraka amin'ny Saint-Louis juridique raha ny fanazavana. Notamment, nous accompagnons les sociétés dans leur création. Nous voulons instaurer un cadre juridique qui est stable, un cadre juridique qui offre un équilibre, que ce soit pour Madagascar, que ce soit pour les étrangers, les investisseurs. Donc on a envie que Madagascar se mette en fait au même niveau que tous les autres pays étrangers. Donc on a envie d'offrir un standard juridique aux normes internationales. Et tout ça, il faut être solidaire entre nous, entre malgaches aussi.
il faut qu'on s'entraide. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité revenir ici. Etsy amin'ny gare Sorano no foibe toerana isy Saint-Louis juridique. Efatra novambra 1977 efatra novambra 2022 feno 3 taona androany ny folo teo aloha Didier Ratsiraka filohan'ny Repoblika Malagasy ny taona 577 hatramin'ny taona 377 sy ny taona 777 hatramin'ny taona 2022. Capitaine de corvette izy ny taona 277 ary voatendry ho ministry ny raharaha-mbahiny malagasy tamin'ny gouvernement Ramanantsoa taorian'ny hetsiky ny mpianatra ny volana May 277 mialohan'ny nananganany Arema na ny andron'ny révolution malagasy. Nandray fahefana izy ny taona 577 taorian'ny nahafatesany Ratsimandrava. Navoaka ny taorian'izay ny boky mena ary napetrany régime socialiste. Resin'ny professeur Azafy Albert izy tamin'ny fifidianana ny taona 377 ny professeur Azafy Albert kosa zay nahongany antenne mera-pirenena ny taona 477 ka tafaverina teo amin'ny fitondrana indray i Didier Ratsiraka ny taona 777 hatramin'ny taona 2022. Zay ny amin'iny ahafananao fanambarana androany ny vondrony antoko fanola sy ny fikambanana créé izay ahitana solombavamboaka team teo aloha sy mpikambana vitsivitsy avy amin'ny ity antoko team ity izay manohana ny candidat ben'ny tanàna Antananarivo Naina Andritotoaina izy ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao Rarsona Andry. Nambaran'ny vondrona antoko fanorolay sy ny fikambana créé na ny cellule de réflexion pour l'éveil, l'espoir et la renaissance androany fa hanohana ny candidat ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andry Ratsitohaina Naina izy ireo taorian'ny antso fampitambaran-kero fanarenana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay latsaka ankaterena tokoa ankehitriny. Manazava izany ny filohan'ny fikambana créé. Manoloana ny fifidianana isy sy fisokafan'ny fampelezan-kevitra dia misy moa zany candidat Naina Ratsitohaina nanao antso hifanomezan-tanana mba hanavotana sy hanarenana ny Antananarivo dia ny antony namorina nareo namana Paolo gazety teto androany sy ny antony vorina teto androany zany dia malina amin'izay antso izay hitana hoe antso lehibe manapofo ny fisokafany ary antso natao fiombonana hanavotana ny Antananarivo. Eritreretina fa adidy ny mamaly an'izany antso. Le antso nataon'ny candidat Naina Ratsitohaina raha ohatra ny notsika tsara dia hoe antso ho an'ny akolafin-kely rehetra na atoko politika na fikambanana na olon-tsotra tsy hanavahany fiavinana tsy hanavahana ninina mba hifanometanana satria mieritreritra izy fa mila n'izay fiaraha-mientana izay na dynamique collective moa zany filaza azy mba ahafahana mampandroso ny tanàna Antananarivo. Dia nanao namaly ny antso zahay androany fa ntiana antitra terina dia fantatra fa be dia be ny olona mamaly an'io antso fa tsy izay irery fa zay ny namaly azy. Amp'izay ny zarazarao anjakana eo amin'ny sehatra maro eto Madagasikara hoy Rabesahala Frederika filoha-amboninaitry ny vovonana fanorolay. Na amin'ny toerana izay misy azy satria okizay lay fomba fanao taloha hoe zarazaraina anjakana, zarazaraina tamin'ny fomba politika, zarazaraina tamin'ny fiaviana, misy ny avany amin'ny morontsiraka, misy ny avany amin'ny volontany. Eto Antananarivo dia Antananarivo olona monina miasa eto Antananarivo, mitady ny ravinahitra eto Antananarivo, ireo zany no tokony hanana tombosoa amin'ny fidianana ny Naina Ratsitohaina. Zay zany ny fomba iarahanay miasa. Mifankapantatra daholo ny mpanao politika eto ary efa misy ny fotoana ary raha misy antony mazava tokony iarahana dia io zany misy anankiray dia miombona ary zahay avy amina antoko maromaro fikambanana sy olon-tsotra na avy aiza na avy aiza.
isan'ireo mpikambana ao anatin'ny créer resy lahatra amin'ny fanohanana ny candidat be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ireo solombavambahoaka tim teo aloha sy mpikambana tao amin'ity antoko tim ity izay tonga nanatrika ity fanambarana ity androany teny Andrainarivo. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika ny fizarana kit scolaire tao Tomasina tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny fanolorana EPP sy CSP2 tao amin'ny commune Akandianandriana. Rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en ftonare. Am vidin Timanzatoare Armunza. Sindiuni 10 322 étoile 65 dièse. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Karate's a way of communicating. Ask me a question. What are your plans for the weekend? I'm going to do some grocery shopping and rent a film to watch in the comfort of my own home. Did that answer your question? I want you to tell me why you're here. I'm afraid. I'm afraid of the dark. I'm afraid of other men. I want to be what intimidates me. You came to the right place. I'm taking my first class today. Your new white belt? Is that the first belt color? White is before color. You haven't earned color yet. Today's lesson, to kick with your fists and punch with your feet. That makes perfect sense. Good. Well, everything should be as masculine as... Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tontolon'ny fampianarana, mpianatra mihoatra ny 5,000 no nizarana kit scolaire tao Tomasina androany. Fiara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana sy ny tsy miankina izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanatanterana ny velorany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Gaëtan Andriatsilavo. Kojakoja-pianarana toy ny kitapo, cahier de dessin, trousse,
ardoise ary crayon de couleur mihoatra ny 5,000 no natolotry ny ministry ny fanabeazana ho anireo ankizy mpianatra vao ampidirina an-tsekoly préscolaire sy niveau CP1. Nampiena ny vola mivoaka amin'ireo ray aman-dreny izao fizarana kojakoja-pianarana maimaim-poana izao ary ho fanatanterana ny velonranon'ny fitondram-panjakana. Tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina no nahazona ireo fitaovam-pianarana ireo. Voapirofo ireo ray aman-drenin'ny mpianatra fa mitsinjo ny vahoaka madinika ny fitondram-panjakana. Foana koa ny droit de manampy ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fampianarana ny mpianatra. Izao zany vao tena hoe hita bebe kokoa le fanampian'le fanjakana ary ny fanjakana mitsinjo ny vahoaka madinika. Tena manampy anay bebe kokoa ny fahazahoana ny kiky scolaire satria miena ny vola tokony hividiananay fitaovam-pianarana. Tsy hijanona eto Tomasina ihany ny fizarana tahaka izao ho tohizana amin'ny faritra hafa. Fanamby ny ministera tompon'andraikitra ny izarana tablety ho an'ireo kilasy hiatrika ny fanadinam-panjakana. Mbola maro ny faritra hahazo izao kit scolaire izao izay omeny ny fitondram-panjakana araka ny velorano sy vina nampanantenan'ny filoham-pirenena. Azo kitapo, azo blouse na tablier, dia misy azo tablette ho an'ny kilasy manala fanadinana ary ny trano sekoly manara-penitra izay efa andalam-panamboarana amin'izao dia ho vatsiana asiana W manara-penitra ary seza sy latabatra ho an'ny mpampianatra ary tablette mifagnaraka amin'izay. Ny droit d'inscription izay mitetina 5,000 ny foana fa ny latsakemboka hafa ataon'ny FRAM dia mbola mitohy araka izay zavamisy any anivon'ny sekoly tsirairay. Antenaina fa azoto ianatra ireo ankizy madinika ary hiatsara ihany koa ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara noho ny fisian'ny fandraisana andraikitra feno ataon'ny mpitondra fanjakana. Filohana fikambanana maromaro ao Mampikony sy Port Berger no mena fampiofanana manokana momba ny famokarana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fampiasana masim-boly voafantana. Tanjona ny ahafana mampiroborobo ny sehatry ny famokarana. Gaëtan Andriatsilavatra. Filohan'ny fikambanana vehivavy misy 5 ao Mampikony ary 5 ao Port Berger no mena fiofanana amin'ny fambolena sy ny famokarana miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro mandritra ny 7 volana. Tetikasa iarahan'ny FAO sy ny fikambanam-behivavy ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fiainaran-tsakafo mifanome tanana. Anampin'ny vehivavy zay hoe ampianarina izy ohatry ny ahoana moa zany no fomba atao rehefa indram-boly izy fa atreto aloha zany zavatra ataonay miaraka amin'ny FAO dia anampy an'zareo zay. Anampy an'zareo zay amin'ny resaka famatsiana io semence io ampianatra an'zareo zay ohatry ny ahoana zany atao hoe manao présentation na resaka dédicace ohatry dia le io lalam-barotra io mihitsy zany no ampianarina miaraka amin'ny FAO. Ampianarina zareo manao an'le hoe analyse na lalam-barotra, ampianarina zareo ampianarina hatramin'le resaka le hoe plan business plan, ho ampianarina zareo ohatry ny ahoana ny anaovana le hoe io misy entreprise rurale kely ny tomboany dia hoe ho ampivelarina izy ohatry ny ahoana zany atao. FFF na Forest Farm Facility no iantsoanan'ny tetikasa ary iompana bebe koa amin'ny fambolena sy mifamokarana lojy, tsoroko, tongolo, vary sy voanjo izay mampalaza ny faritra Mampikony sy Port Berger. Fampiroboroboana ny fandarahana ara-pambolena ahafahan'ny vehivavy mandroso no tanjony. Dia mahita vehivavy mandroso, vehivavy mpamboly mandroso ara-tsaina, ara-kasa, amin'ny asa mandrarahany, amin'ny mampitatsahana satria raha tsy misy ny vehivavy dia tsy misy ny fampandrosoana maharitra. Raha tena mpandrosoan'ity firenen'ity maharitra dia ny vehivavy no asarato. Efa nisy ny andrana natao tany amin'ny faritry Boeny amin'ny alalan'ny fampiasana masim-boly voafantana ary mahomby ny asa raha ny fanazavana azo. Antenaina araka izany fa irosan'ny tsakany sy andavany ny tetikasa ka iroborobo araka ny tanjona napetraka ny famokarana amin'ireo faritra nisy ny fampiofanana. Fampiofanana izay ezana hitatra amin'ny faritra maro hafa manerana ny nosy. Notolorana tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny komina Kandinandrena ny sekoly vaovao ho an'ny mpianatra ambaratonga fototra. Sekoly izay natsanga ny fikambanana vehivavy malagasy sy miaramiainga sy ireo mpamady vola 5% fanadidina. Ho fanasarana ny tontolon'ny fampianarana ao amin'ny fonkotany Andraravola, komina Kadinandrina,
Nisy ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny sekoly vaovao ho an'ny Amaratonga fototra izay niarahana tamin'ny fikambahana vehivavy malagasy miara-miainga. Sekoly vaovao izay ahitana efitra roa, fiarah-miasa tamin'ny mpamatsy vola 5% sy ny fikambahana vehivavy malagasy miara-miainga no nahafahana nanangana izao foto-drafitrasa izao. Raha tsika malala araky ny hitanareo ambony io dia misy ny fianarana zany ao izay tsy maharaka anareo mpianatra ety izay ny antony nanaovana an'izao foto-drafitrasa izao. Misy zany fitadiavana mpiara-miomby antoka dia namaly izareo amin'ny 5% dia name fanampinana vehivavy malagasy miara-miainga nahafahanay nanao an'izao foto-drafitrasa izao. Misy salle de classe anankiroa zany izy ity dia misy table banc totaly 3 miaraka amin'ny table-ny mpampianatra. Anisan'ny sekoly nisedra olana ihany koa ity sekoly teto amin'ny fokontany Andraravola ity, eo amin'ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa sy fampitaovana, ka isan'ny tombony lehibe ho azy ireo ny fisitrahana izao toeram-pianarana vaovao izao. Amin'izay tsy nisy an'ity sekoly ity zany dia zavatra tena trapasairanana tokoa izay mpanabe satria ny efitra roa dia nampiasain'ny mpampianatra efatra, nampiasain'ny kilasy enina, ny 9e, 8e, 7e ao amin'ny efitra ray mpampianatra roa, ny presco sy ny 11e, 10e efitra ray mpampianatra roa ihany koa. Vokatsoa lehibe ho anay zany navy tamin'ity rehefa etanay nandritran'ny taona maro zany hoe isy efitrano fanampiny zany satria raha dinihana amin'ny hoe presco amin'ny ilany izay ankizy mihirahira kely nefa ny classe multigrade 11e 10e ao amin'ny ilany dia lamba fotsiny séparenay an'ilay efitrano tena hoe sedra olana zay ka zay ny tenenako hoe tena tombotsoanay navy tamin'ity sekoly. Raha ny fanazavana mbola maro ireo foto-drafitrasa izay mila fanavaozana ety amin'ny commune Kadinandriana, tanjona ho an'ny antokony amerina indray ny lazana Kadinandriana. Toeram-pitsaboana vaovao indray nitolotra ho an'ny vahoaka Kadinandriana androany. Toeram-pitsaboana izay mamaly ny filany ireo mponina any an-toerana. Fabrice Razanadrabe. Noho ny fahanteran'ny foto-drafitrasa izay tsy nisy nanajary ampolo taona maro, nanolotra toeram-pitsaboana vaovao ho an'ny mponina Kadinandriana ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Izany ny atao mba hamalina ny etaetan'ny mponina amin'ny fanorenana foto-drafitrasa izay fanaraka amin'ny filan'ny vahoaka eny an-toerana. Ireo tsisy fanamboarana ary tsy nisy mihitsy ny réhabilitation tamin'ny 2008 ny farany. Tena ratsy dia ratsy ary ny fahatsapana hoe ratsy ilay toerana no nahatonga an'izay hevitra antsy izay hoe karakaraina ilay toerana anara-penitra tahaka izao hitantsika izao. Dia natolotra amin'ny fomba ofisialy ny mpitsabo teto amin'ny CSB androany zany ireo toerana ireo raha hatramin'izay ratsy ny foto-drafitrasa teto. Tsy nisy ny varavarana, ny trano ratsy lalitra, dia tombotsoa voalohany zany aloha fahitana hoe misy foto-drafitrasa tsara tahaka izao eto amin'ny commune Kadinandriana. Isan'ny tombony lehibe ho an'ny mponina Kadinandriana ihany koa ny fisitrahana ny toeram-pitsaboana nify izay tsy nisy antaonany maro. Dentisterie io hatramin'izay ny saly efa nisy fa ratsy dia ratsy. Dia izao zany sady nampiana ny fitaovana no nampiana ny namboarina ny foto-drafitrasa izay tena ny ankamaroan'ny mponina ty ambanivohitra tena misy fahasimbana daholo ny nify, manana tsy fahasalamana eo amin'ny resaka nify sy aty vava. Dia izao zany karakaraina ilay izy rehefa misy koa ny dentiste mipetraka sy miasa ao amin'izany dentisterie zany anisan'ny tombony ho an'ny vahoaka aty an-toerana zany. Nisy ny hetsika fanentanana ireo ankizy amin'ny fanadiovana ny aty vava. Teo ihany koa ny fizarana porosy nify azy ireo tsirairay avy. Lafim-baovao hafa kosa indray, mbola maro ny fatotra tsy milamina raha ao mahatsiatra ambony no resana. Isan'ny manano sarotra ny asa any an-toerana ny fiparitany basy mahery vaika izay ampiasain'ireo mpanao ratsy. Tsy maintsy atao izay iverenan'ny filaminana hoy kosa ny avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Ka itao Andriatsilava. Efa milamina ny any Ambalakindresy raha ny fanafiana sy ny asan-dahalo ao mahatsiatra ambony no resahana ary efa maro ireo basy tratra hoy ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Na izany azy, mbola misy faritra maro tsy milamina raha ny ao fianaratsoa manokana. Ohatra amin'izany ny ao ny distrikan'ny Sandra.
araka hitantsika ny faritra ny Sandra zay niresako teo hoe ny Ambalamidera, ny Mahazoarivo, ny Anjoman'ny Tsara na ny Sotanana aza toerana zay misy tobolehibe de misy asandalo, na ny Ambomasoa, ny Vohitrarivo, ny Isaka, na ny Kalamavony, ny Ambatomainty, na ny Fitapito dia mbola misy asandalo zay mahery vaika noho n'inona fiparitahan'le basy mahery vaika. Sasany tamin'ireo moa efa tratra zay ezaka lehibe ataon'le commandant groupement tokony atao commandant vaovao amin'ny fanenjenan'izy ireny. Tsy maintsy atao ny iverenan'ny filaminana sy ny fanangonana ireo basy miparitaka ireo ho hiatrano ny eo anivon'ny Zandary. Efa maro ny paikady napetraka ary ho atevenina ny isan'ireo mpitandro filaminana. Zanatsy zany efa misy ny paikady zay niraisina ijerevana zany ahoana no andamiana an'izy io. Tena tsy milamina hoy izy ateo taminareo fa tsy maintsy ataonay zay ampilamina an'io. No tanterahana tao fianaran-tsotsy ivona ny faran'ny herinandro teo ny famindram-pahefana teo amin'ny vondro tompom-pileovan'ny Mahatsiatra ambony. Nisy ihany koa ny fanomezana mari-pakasitrahana sy lelavola ireo navita be ny asany tamin'ny fanenjehana ireo fitaovam-piadiana teny ampelantanan'ny dahalo. Nitrangana lozam-pifamoivoizana ny ariva teo amin'ny lalana route digue fiara lehibe nitondra biriky no mifoaka taxi iray. Nainona fofona alcool ilay mpamily fiara lehibe hoy ireo nanatry maso olona efatra naratra tamin'izany iona saina. Tamin'ny 3 ora ariva nandeha avy any avaratra zany le avy any andrefana mantsy avy avaratra le camion reto taxi reto moa zany eto emplacement taxi soratra eo de tsy hay zay nahatonga azy avy any fa tonga de nandeha mafy avy any izy tonga de nifatratra ato amin'ity 205 ty. Chauffeur efatra amin'ny rahalahy zany izy nitao anatiny petraka niaraka atao. Nanahoana ireo olona efatra ireo? Ny anankiroa zany tsy de grave loatra fa le anankiroa tato amin'ny chauffeur sy le tao amin'ny ilany tao zany tao zany ny tena tonga le partie ny membre inférieur supérieur ny rahalahy zany ny ambony aloha mbola tsy fantatra inona ny ekony amin'ny volant io tsy fantatra. Fa raha hatreto ilay camion tapaka frein sa mamo sa manao? Ny fahitana azy io nataon'ny policier fa mamo ilay izy de tsy natao vavily an'ilay fiara tsao. Miandry milahatra de izy avada zany ao ndray vao tonga fa za zany ny fahatelon'ny lahatra teo de za nipetraka tery amin'ny an'ry mafantany andro de nahitapan'ilay izy teo. Maresaka iraisam-pirenena niona tamin'ny filoha sinoa Xi Jinping sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ity androany ity. Fampitomboana ny fifanaovantsy ny fiara-miasa ara-barotra no andrasana amin'izany fanandina. Nanantontosa fiaonana ny filohan'ny Chine Xi Jinping sy ny filohan'ny Frantsa Emmanuel Macron. Fiaonana faharoa taorian'ny nahalan'ny filoham-pirenena ny filoha frantsay. Teboka maro no nivoatra nandritra izay. Nisongadina tamin'izany ny makasika ny fifanarahana ara-barotra. Nanararoatra izao fotoana misy ny ady ara-barotra amin'ny Chine sy États-Unis izao ny filoha Emmanuel Macron. Entina ampitomboana ireo fifanarahana ara-barotra i Frantsa sy Chine. Eo ihany koa ny ijerena ny mikasika ny ady ara-barotra ny firenena roa-tonta izay mahatratratra amin'ny 720 miliara euro. Tanjona ny andanjalanjana io izy io amin'ny fijerena ny fampidiran'entana sy ny fanondranana. Entina natotosana izany ny fampitomboana ny fanaovantsy ny ampiara-miasa. Ity farany izay efa niatomboka androany. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara ataony tompoko.
Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. Luxor, le plaisir du confort. Nanulchanoto ni Fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.